mpitondra hatramin'izay izay niveriny vahoaka fa hanatsara ny fiainany no nanditika sy nampahatra azy hatrany sy ny sisa zay zany fanazavana foia sahala amin'ny famerenana ny foto-kevitro refondation totale de Madagascar izay foiziny atoko politika maro amin'izao fotoana izao izany hoe famerenana fotony refondation de la nation sy ny sisa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay iarahantsika malala fa mikorotana dia mikorotana ary namizana ain'olona. Eto izahay dia mihotrika eo anatrehan'ireo namony ainy ary maka hery ny fianakaviana. Arak'izay famizana ain'olona izay dia atsitika eto izany ny fiantsonan'ny fitondram-panjakana Mandray Andraikitra satria nisy kamboty tsy fity ny tao, nisy namoy havana tao. Raha azo atao dia mangataka fitondram-panjakana izahay mba hanome onitra an'ireo namoy ain'ireo ho an'ny fianakavian'ireo. Efa niarahantsika nahita tamin'ny Anamadiry sy ny seresera isan-karazany ilay tovovavy kely namoy ny rainy kamboty tsy fitiny. Izany no angatanay amin'ny fanjakana mba hanome onitra an'ireny. Ohatra fotsiny hoe maninona moa ny fanjakana raha manome azy vola, ohatra hoe 10 tapitrisa ariary na mitovitovy amin'izany mba mety miainga satria very ra izay niantoka azy izy mba hanondrenany ny fiainany sy ireo hafa namoy ainy ihany koa. Eto koa izahay dia mankasitraka ny fihetsika miendrim-piderana nataon'ny mpitandron'ny filaminana ny miaramila ny sandary ny polisy. Na dia atao hoe nisy aza ny bavirana namizana ain'olona dia nahatrampatiana ry zareo teo aoriana hoe aleoa hipetraka ho mpanelanelana. Ary izay toetra sy fihetsika nataon'izay amin'ny hoe fanelanelana izay no mbola angatanay aminy ihany koa raha ohatra ka tena tsy voavaly olana. Faharoan'izay dia miantso izahay ny CFM izay institution anankiray napetraka ho mpampihavana mba hanelanelana amin'izao olana misy eto amin'ny firenena izao ka mba hiasa tokoa izy amin'ny fampihavanam-pirenena azy. Miantso ihany koa izahay ny FFKM ny 4F mba hanelanelana amin'izao olana mahazo ny firenena izao. Ny Tima sy ny Mapara, ny député 770 izay misy ny Tima sy ny Mapara sy ny indépendant ary ny MMM anankiray sy ireo parti politika izay manana olom-boafidy. Izay aloha mba tiako hotsipihana hoe ny parti politika manana olom-boafidy mba hivory andatabatra boribory hamahana an'izao olany firenena izao farafahatarany amin'iny voalohany herinandro iny. Satria efa niarahantsika ny aina teto izany krizy lavareny izany izay tsy nitondra tombotsoa an'ny vahoaka fa napiditra lalina tany amin'ny